Ny taberna kely. Zay no amarana antsika dinidinitsika amin'ity herinandro ity. Manasanao ahatratra amin'ny farany. Mifarana ny herinandro. Kanefa na mifarana aza, ny arahaba kosa dia atolotra ho vaovao isan'andro isan'andro ho antsika tsirairay avy. Ny arahaba mantsy no ifandraisantsika tsirairay avy. Miarabanao amin'ny ara Jesosy Kristy Tompo, ary fifaliana mandrakariva miaraka aminao. Misaotra anao amin'ny fanaranao tsy tapaka ity fandaharana ity, misaotra tamin'ity telo volana ity, fa teo mandrakariva isika tsirairay avy. Inona fa amin'ny telo volana manaraka dia mba samy eo iatrany isika mitombo mandrakariva amin'ny fanarahantsika an'Andriamanitra. Dia ary iaraka ivavaka isika amarana antsika izao fiaraha-mitinika izao. Ray malalo, amarana ny herinandro izay amin'ny alalan'ity fandiniana ny teninao ity. Misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, misaotra ny amin'ny fitantananao rehetra, misaotra ny amin'ny fahasoavanao, misaotra ny amin'ny olomezanao ny tombotsoa andinika ny teninao. Ankehitriny ary, raha andinika izay dia mangataka ny taridalan'ny fanena masina, ary aoka mba samy voavila eloka ny tsirairay avy. Minaraka Kristy angatana vavaka. Amen. Ny andinina atao tadina mino fa fatao am-bavantsika ilay izy. Exodus 4:20 ka ny andininy fa 7:30 sy ny andininy fa 8:30. Ary ny rahona nanarona ny tranon'ilay fionana, ary ny voninahitry Jehova nameno ny taberna kely. Fa ny rahon'i Jehova teo ambony taberna kely no ny andro, ary nisy afo teo aminy no ny alina, teo amasin'ny taranak'Israely rehetra tamin'ny nandehanany rehetra. Iriko mba ho zava-misy eo amin'ny fiainantsika izany hoe ny rahona, ny voninahitra Jehova dia ameno ny tokantranonao. Iriko mba andeha hiaraka amintsika noho ny andro hatrany hatrany ny rahona, ary amin'ny alina ny afo, zany hoe eo amintsika mandrakariva ny fanatrehan'Andriamanitra. Ny andraikitra nomena ny vahoakan'Andriamanitra raha niala tamin'ny tany Egypta dia mba hanompo an'i Jehova, ary taona ny hafa ho eo amin'Andriamanitra. Fantatsika tsara fa raha ny afona tamin'ny ny afona an'Andriamanitra Damaseva noho ny fahotany, dia Andriamanitra nanao ny dingana voalohany ka nitaona azy. Nanao ny dingana voalohany mba mitam-pihavanana taminy, ka nitenen'Andriamanitra manao hoe aiza moa ianao. Dia tahaka an'izany koa, raha toka rendrika tany amin'ny fanandevozana tao Egypta ny vahoakan'Andriamanitra, Andriamanitra nanao dingana voalohany nisintona azy ka nivoaka tao Egypta. Ny antony dia izao, mba hahatonga reto vahoaka reto ahatsiaro fa Andriamanitra no mpamonjy azy. Tamin'ity telo volana ity, dia nodiniantsika izany fomba fitantanan'Andriamanitra izany. Tamin'ity telo volana ity dia nahitantsika ny asa fanavotana izay nataon'Andriamanitra ho an'ny zanany, ka nosarihiny niala tamin'ny fanandevozana. Nafahan'Andriamanitra tamin'ny zioga ny Egyptianina reto vahoaka reto. Nesoron'Andriamanitra tamin'ny fanompoan-tsampy, fanotarian'Andriamanitra kosa higioka ny hatsara ilay Andriamanitra mpamorona izao rehetra izao. Taorian'izay dia vonin'Andriamanitra hiditra amin'ny fifandraisana maharitra amin'ny vahoakany amin'ny alalan'ny fanekena. Ary tamin'ny alalan'ny fanekena no namaritra ny fomba tokony hifandraisany amin'izy ireo, izy sy samy izy. Nampahafantarantsika ihany koa fa tao amin'ny men'Andriamanitra taberna kely izy ireo, mba ho toerana fihaonana amin'Andriamanitra sy ny olombelona. Taoriana fanavotana sy ny fanorenana ny firaisana maharitra tamin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanekena, vao afaka nanatona n'Andriamanitra reto vahoakany reto. Nandritra ny bokin'ny Eksodosy no nahatsapahantsika tsirairay avy fa tiantsika Andriamanitra, te honina eo amintsika Andriamanitra. Nandritra ny bokin'ny Eksodosy iray manontolo no nahatsapahantsika tsirairay avy fa manao ny fomba rehetra amonjena antsika Andriamanitra. Hoy ity mpanoratra anankiray atao hoe Hélène Harmon, hoy izy hoe
hita tamin'izany fanampianarana zanak'Israely rehetra isan'andro ireo fahamarinana dehibe mikasika ny fahafatesana sy ny asa nandranan Jesosy, ireo fanompoam-pivavahana natao tao amin'ny tabena kely sy tao amin'ny tempoly izay nandimby azy. Maneho an Jesosy daholo ireo asa izay notanterahana tamin'izany fotoana izany, zany hoe nanomana antsika tsirairay avy amin'ny asa nandranan Kristy ireny rehetrarehetra ireny. Indray mandeha isan-taona dia mitodika any amin'ny fiafaran'ilay ady lehibe fanaovana ny zanak'Andriamanitra sy nosiferany saina rehetra. Dia ny fanadiovana manontolo sy tanteraka ireo rehetra ary izao amin'ny alalan'ny fanadivonana ny ota sy ny mpanota. Mpiara-midinika namana, maneho an Jesosy avokoa reny rehetrarehetra reny. Ka rehefa tonga Jesosy dia foana avokoa ny asa fisoronana rehetra. Tsy misy tsony zany le hoe sorona masina zay ho tanterahany voakan'Andriamanitra ankehitriny, satria Kristy mihitsy no efa nanao sorona ny tenany fanavotana antsika tsirairay avy. Ny bokin'ny Eksodosy dia mampianatra antsika fa mbola hisy indray ilay taberna kely izay omeny tombo antsika, dia tsy inona izany fa ilay Jerosalema vaovao. Eo am-piandrasana an'izany ary dia tiako ny hananana finoana, tiako ny hananantsika faharisin-dahatra fa ny rahon Jehova dia manarona ny tranon'ilay fihaonana ary ny voninahir Jehova dia mameno ny taberna kely ny fiainany tsirairay avy. Ireko mba ho resy laharitsika fa ny rahon Jehova dia eo ambony ny fiainantsika mandrakariva noho ny andro, ary ny andro afo dia eo amintsika mandrakariva noho ny alina. Eo amin'ny mason'ny taranak'Israely rehetra zany ary amin'ny andehana rehetra ihany koa. Ombanao any Andriamanitra, misaotra tamin'ny fiarahantsika nandritra ny telo volana, manasanao indray averiko ny mandeha efa vonona amin'izao fotoana izao ny taratala indray amin'ny telo volana manaraka. Azonao atao manatona ny trano Prita Adventiste ireo depositera izay akaiky anao, mba ahafahanao mandray ny sakafo fiarahantsika mihinana indray amin'ny telo volana manaraka, izay rahantsika mikoka indray ny herin'ny finoana ao amin'ny bokin'ny Josoa. Ny tombany ombanao, misaotra tamin'ny fatokianao fiarahanao hatramin'ny farany hivavaka isika ankehitriny. Ray malala any an-danitro, misaotra anao amin'ny fomba manokana izay androany, satria vita somatsara mifarana ny telo volana ny arahana inandinika ny bokin'ny Eksodosy, na ahafahanay niaraka tamin'ireto mpiaino marobe ireto, ka natsapanay ny fanatrehanao, natsapanay fa tia hamonjy anay ianao, ary natsapanay fa mbola tsy miova ny fitiavanao mandraka ankehitriny. Misaotra ny amin'ny lesona maro samihafa izay nomenao anay tsirairay avy, misaotra ihany koa ny amin'izay mbola omenao anay amin'ny ho avy. Mitahy ary ireto mpiara-midinika amiko reto, fantatrao momba an'izy ireo avy, fantatrao fa mbola eto amin'ity tany ity fiain'ny fahoriana sy tebiteby ity no misy anay, kanefa Tompo aza mafona masaraka anay ianao amin'izay rehetra alehanay. Ka mitahy anay, mitahy ny tsirairay avy amin'izay atao mandrina ity tontolo andro ity, aoko tsapanay ny fanatrehanao. Ny vavaka tononona sy agnatahana amin'anaran'i Jesosy. Amen.